Fifaliana miampy fifaliana, fahasoavana miampy fahasoavana ary havana malala no iarabana ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao, mba ampitsikitsikiana mba ho tafita ny ampony tsiraray avy ane ny firarintsoa izay hoentinay amin'ity fotoana androany ity. Pasteur Zakary Samba miaraka aminareo ary raisiko ho zava-dehibe manokana ny miaraka amintsika amin'izao fotoana izao handray ny fampaherezana amin'ity fotoana ity. Iaraka hivavaka ary isika. Misaotra anao izay tomponay tsara indrindra izay ny an-danitro satria mbola homenao tombonandro, homenao ihany koa tompontsoa miavaka ka dia say manatona ny seza fiandriananao amin'izao fotoana izao. Ny dera sy ny fankasitrahana dia ho anao rery ihany ary ho toy ny anitra manompofona ny izany fisaorana izany eo anatrehanao. Amin'ity androany ity dia iaino ny teninao izahay, sokafy ary ny fonay, sokafy ny sainay, ahalala amin'ny antsipiriny ny teny avy aminao ka ho toy ny vato fantsika ao am-ponay hoentinay hamakivaky ny fiainana izany fotoana izany. Manatrea izao fotoana izao ary amasio izahay. Ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Olon'ny finoana, ohatra nasehon'i Joba no resantsika amin'ity androany ity. Olon'ny finoana. Io ny lohateny anankiray, ry havana malala, mba ahafahako zaho ihany koa, izaho sy ianao, ho tonga olon'ny finoana. I Joba efa fantatsika mandrakariva fa olona miavaka. Matetika moa no efa resahako mandrakariva izy ity kanefa mbola tsingeriko ihany. Fa manana tanjam-pinoana miavaka ity Joba ity. Eo amin'ny piesy rehetra, piesy amin'ny fitaovana, dia ny piesy izay piesy d'origine no tsara indrindra. Tsara, mafy sady tsara. Fa teo amin'ny toe-javatra anankiray izay mahatonga antsika heritreritra ny hoe ahoana tokoa moa i Joba raha ny tamin'ny i Adama teny am-boalohany. I Adama. Tiako mameriperina an'izany amin'izay mifantoka ao am-potsika tsiraray avy. I ranomarina ange i Adama dia mbola toy ny hoe pièce d'origine. Mbola tena marika, vrai marika raha ohatra ny filazana amin'ny mpanandro ankehitriny. Satria mbola nivoaka eo am-mpamorona. Raha ampitaina kosa Joba dia efa tao anatin'ny fahotana no nahaterahany, izany hoe ao anatin'ny firazanana efa lavidavitra mihitsy vao tonga teo amin'ny Joba. Fa ny mahagaga, i Joba no nandresy ny fakapana matanjaka indrindra no ity Adama. Mbola vao zavatra kely fotsiny dia hoy ny vadiny Adama, ity mba ho any kely ry Adama ity voankazo anankiray ity dia nanaraka Adama. Fa i Joba kosa raha ny entan'ny vadiny hoe miala amin'io Andriamanitra io ianao hoe, dia hoy i Joba manao hoe ohatran'ny olona adala. Izany teninao izany, ray amin'ny olona adala ianao. Mahafantatra olona adala ve tsika ry havana malala eny amin'ny fiarahamonina? Fa ray amin'izany no eritreretin'i Joba ny olona anankiray izay mandao an'Andriamanitra, izay te handao an'Andriamanitra. Impiry ianao no efa nandao an'Andriamanitra, impiry ianao no efa niemotra teo anatrehan'Andriamanitra. Fa iray amin'ny olona adala, na izaho ihany koa, efa nanana fanapahan-kevitra amin'ny fotoana sasany manao hoe hiala an'Andriamanitra. Mety efa nisy angambo izany. Mety efa nisy taminao ihany koa angambo izany. Fa iray amin'ny olona adala, rehefa tsy miray volo amin'Andriamanitra, rehefa tsy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Koa amin'ity androany ity dia hijery isika amin'ny hoe inona moa no maha olon'ny finoana an'ity Joba ity ry havana malala. Olon'ny finoana miavaka
Olony finoana zay anisany indraindray ny soratra masina. Ao amin'ny Joba toko faharoa andiny fahafito dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Joba toko faharoa andiny fahafito dia izao ny vakiny. Dia nivoaka i Satana avy teo anatrehany Jehovah ka namely vai ratsy any Joba. Io andalan-teny anankiray io dia anisan'ny mampangirifiry ny fiainako havana malala. Anisan'ny tena mahatohina ny ao am-po. Mivoaka avy eo amin'ny Jehovah Satana dia mamely vai ratsy any Joba. Azo heverina ihany koa fa mivoaka avy ao amin'ny Jehovah ny olona anankiray dia mamely vai ratsy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Niza miala amin'ny Jehovah ry havana malala dia manao zava-dratsy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Efa nanao zava-dratsy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ve ianao ry havana malala? Mandinia tena, mandefasa eritreritra lavitra. Inona no efa nataonao ho an'ny mpanompon'Andriamanitra? Inona no efa nataonao ahatonga ny mpanompon'Andriamanitra hienjera sy daraboka? Inona no efa fanendrikendrehana nasetrinao ny vahoakan'Andriamanitra? Fa rehefa niala tamin'i Jehovah ianao, dia izany no mahatonga anao manatanteraka an'izany toe-javatra sy toe-po izany. Ity lalan'ny fahamarinana ity zany dia izao, na fotsy na mainty, na an'Andriamanitra na ho an'izao tontolo izao, na ho an'Andriamanitra na ho an'ny demonia, na ho an'Andriamanitra na ho an'ny Satana. Ry havana malala, enjakenjana ny fanambarana azoko tsara mihitsy zany, satria izaho hitao eo ampitoriana nge te ahita ny tsiraray avy andany amin'Andriamanitra. Andeha hisaraka amin'ny Satana ry havana malala. Andeha hanao zay azontsika atao isika. Satria io no foto-kevitra lehibe anankiray izay tian'Andriamanitra ilofosana. Andeha isika. Nivoaka teo amin'ny Jehovah, teo anatrehan'i Jehovah i Satana, dia manao ny ratsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary raha toizana ny fanambarana dia izao no toy ny havana malala. Namely vai ratsy any Joba hatramin'ny faladiany ka hatrany an-tampon-dohany. Izany hoe tsy misy faritra anankiray izay tsy misy vai. Ratsy ity toe-javatra ity. Asa na efa nandinika isika efa ny Baiboly, eo amin'ny fandinana amin'ny Baiboly ireo teolojiana rehetra afaka manadiady, ary efa fanaon'ny teolojiana moa zany ny atao hoe rakotry ny vai ny vatan'i Joba dia izao, na ny fitombenana aza dia tsy misy azo ipetrahana eo amin'ny seza akory, na ny ila kibo na ny ila lamosina dia tsy misy azo atoriana akory. Ny faladia itsanganana efa misy vai ihany koa tsy misy azo itsanganana. Ary ny vava iteny dia tsy misy azo itenenana fa feno vai ihany koa hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia. Ry fiangonana malala, izany ny fifaliana ataon'ny olona anankiray rehefa miala amin'Andriamanitra izany olona izany. Mangirifiry ny lalana izay izoran'ny hafa. Noho ny nataonao, noho ny nataoko ihany koa ve? Aoka andiny tena fa rehefa misy fihetsika ratsy indray mandeha dia efa eo am-pialana amin'ny Jehovah isika, niala tamin'i Jehovah isika. Satria Jehovah dia fahamarinana, Jehovah dia fahamasinana. Tsy maintsy fihetsika tsara no ataon'ny olona anankiray miara-dalana amin'Andriamanitra. Nisy kravaty anankiray latsaka teny an-dalana. Latsaka ity kravaty ity. Dia nandalo ny tenako. Ry malala, mba tsy amparatelo zany ho antsika. Nandalo ny tenako dia nahita kravaty anankiray ka raha lehilahy mba tsy naharototra mihitsy. Fa ilay pince kravaty ry malala, volamena. Zany hoe tsy ny vatany rehetra
faniampahana volamena. Ny olana dia izao, lay pince cravatte mihitsy, lay metaly kely iny no tafatombona eo ambony maloto. Loza! Tafatombona eo ambony maloto. Ry havana malala, raha ianao no teo amin'ny toerako ary, alaina sa tsy alaina? Azoko antoka fa raha ohatra ka lamba cravatte fotsiny ny anjera eo ambony maloto, iza moa ny akan'izany? Fa lay lamba misy pince cravatte volamena eny ambony, lay pince cravatte eny ambony maloto. Hainareo ny toyiny fa nataony fanasana azy nalaina dia nosasana. Ay! Satria ny volamena no zava-dehibe. Zava-dehibe. Tonga tamin'ny toerana anankiray dia gaga fa nisy namana hoe very ny kravatiny dia tsy hita izay atao. Ry havana malala, izaho nefa efa nolofo nanasa an'ilay pince cravatte ho hadio. Izaho no efa niosona maloto ary nodioviko tsara, nividianana savony tsara, nakana rano tsara. Eny am-pandehanana nanaovana an'izany fa tsy hoe tonga tany an-trano akory vao natao izany, eny am-pandehanana ary dia vita tsara. Nosasana ny tanana satria zavatra maloto. Fa lay pince kosa zavatsarobidy. Amin'izao fotoana izao nefa dia hoe an'izany olona izany ilay zavatra. Homeko sa tsy homeko? Ry havana malala, angamba samy manana ny heviny isika. Fa hoy aho hoe nisafidy kravaty, manahoana ny kravatinao? Dia kravaty toy izao. Ary dia ozy ny eritreritry hoe tena izy mihitsy, tena izy. Ary dia navoaka ko avy tao anatin'ilay kitapo. Ary rehefa navoaka tao anatin'ilay kitapo, ity ve ny kravatinao? Toy izy hoe tsy iny. Zay vo azoko ny haiko ry havana malala. Fa lay ahery sy fikarakarana nataoko hatramin'izay mba hoay ity volamena sarobidy, na dia mipetraka teny amin'ny maloto aza izy io, dia niezaka aho mba hanadio azy. Ka lay faniriana tsara tao anatiko, ka dia izao raha ohatra ka miteny lay olona hoe nisy an'izao tokoa dia omeko azy tokoa lay zavatra. Fa tamin'ity androany ity dia izy hoe Andriamanitra mihitsy, kravaty hafa zany nivery fa tsy ity. Dia raina ny tompo hafa dia i kravaty hafa no hitako rahalahy fa dia tsy nenao zany izy ity. Izy hoe tsy inika. Ry havana malala, izany safidy izany ihany koa. Dia tian'Andriamanitra ho tarafina eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainako isan'andro. Io mantsy no hamelezan'ny Satana isaky ny indray mandiana. Mamely Satana. Ary raha tsy misafidy ho an'Andriamanitra isika, dia efa azony. Teto zany ny ranomarina dia izao, na dia tsy niatra aza ilay fanatanterahana ny hoe omena sa tsy omena, lay safidy no efa voadinika Andriamanitra hatrany fotony. Olona manahoana re ity? Ry fiangonana malala, i Joba dia fianatra. Tian'Andriamanitra hianatra isika. Tian'Andriamanitra ho toan'i Joba isika. Izany mantsy ny olon'ny finoana. Raha mitantaran'izany ankehitriny dia tsy milaza akory hoe dia efa olona manahoana misehatra ny finoana hoe io pasteur io e. Tsy ry havana malala. Fa mbola miady isika. Eto an-tany-piadiana isika. Mbola tsy mahazo satroboninahitra fiainana isika. Fa mbola miady zao sy ianao. Mbola satrotsilo ihany koa no rakofany. Fa izao lay safidy tsy mety levona no tiako ihany koa mba ho toetranao. Tsy hoe la dia hifarana ity tantarany tany ity. Olona manahoana re ianao e? Olona manahoana izao?
amin'izany finiavana hiara-dalana amin'Andriamanitra. Matetika zany hoe mahatsapa mihitsy ohatrany vomafy zany miaraka amin'Andriamanitra zany. Izao tontolo izao aza ohatrany hoe izy tsy miaraka amin'Andriamanitra dia ohatrany hoe metimety makary, ohatrany hoe mety ny ataony ihany. Ny zavatra rehetra dia ohatrany mety. Fa ity miaraka amin'Andriamanitra ity dia ohatrany voafefefy hoe atsika tsy manao an'izany, itsika tsy makary, itsika tsy izao ny ataontsika. Dia ohatrany voafefefy ary ny fitantanana ny fiainana, ny fianakaviana na ny fiainana fiangonana ihany koa dia ahitana mihitsy hoe angah dia tena tery be ngamba ity fiangonana ity, ry havana malala. Izay indrindra no ilazan'ny soratra masina hoe tery ange ny lalàna mankany amin'ny fiainana. Tsy maintsy mizotra amin'izany isika. Tsy maintsy raha isafidy tsara no ahafahantsika mianika ny lalana ho any amin'ny fiainana. Ho tojo an'izany eny ny tsiraray avy. Ho toan'i Jehova anie isika. Fa izay miala eo anatrehan'i Jehova dia manao ny ratsy ny rahalahy. Ny fihetsika rehetra zany izay mahatonga ny rahalahinao ho voahososony amin'ny fiarahanao aminy. Izany hoe avy aminao mihitsy no mahatonga ny fampitehan'ny rahalahinao na ny fahasorenan'ny rahalahinao dia niala tamin'i Jehova ianao. Andeha hiverina amin'i Jehova isika ry havana malala dia ho tombontsoa manokana ny fiarantsika amin'Andriamanitra mandritra ny fiainana rehetra. Ho fahasoavana anie ry havana malala ny fiarantsika amin'ny fotoana toy izao ary ho santatry ny ho avy raha ho avy Kristy dia ho voavonjy izao sy ianao. Hiaraka hivavaka ry isika. Misaotra hanao izay ry tompo avo indrindra sy masina ny an-danitro satria zava-dehibe loatra eo anatrehanay ny fiarahana aminao. Nandre ny teny izay avy aminao izahay dia manana hainga vaovao te hanova ny famindra, hanova ny toe-po, hanatrarana toetra tsara indrindra, iarahana aminao eny amin'ny fiainana tsy ho ela raha ho avy amboninahitra ny zanaka. Midiran-tsehatra anao tompo ao amin'ny fiainan'ny sambatan'olona nandreza ny afatra izany androany mba ho vato fantsiky ny finoana ny fiarahana aminao manomboka androany. Mitenena aminay isan'andro. Ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.